fifaliana ho any miarabantsika rehetra androany a. Misaotra ny tompontsika fa afaka miaraka indray amin'ity alahady ity a. Ary manokana dia miaraba ireo reny rehetra izay manatrika eto a na izay manaraka koa. Ny afaka lazaina dia hoe hafa ihany neny. Hafa ihany mama hozy izy ilay olona anankiray izay a. Tsisy noatra anareo. Tsisy noatra anareo fa tena fahasoavana ho an'ny tokantrano ny fisian'ny renim-pianakaviana. Ary fahasoavana ho an'ny fiangonana koa manana anareo. Dia faly izay a, miaraba anareo amin'ity andro manokana ity a. Dia mideran'ny tompo izay ny aminareo. Mideran'ny tompo izay ny amin'ny zavatra izay navelan'ny tompo ho vita anareo rehetrarehetra. Satria ny reny a manana kapasite tsy mitovy amin'iray ka tsy ho vosolo mihitsy izy izany. Fa hafa mihitsy napetraky ny tompo anatin'izy ireny satria na nitondra ary ilay zaza ara dia neny fa tsy dada. Dikan'izany tsy vitan'ny rahalahy io ary miaika izay tompoko fa tsy vitanay izany. Isaorana ny tompo ny aminareo reny rehetrarehetra ary faly izay ary manonona fiadanan'ny tompo na ho an'izay manaraka na ho an'izay manatrika eto. Amen. Iroso amin'ny tenin'Andriamanitra tsika ankehitriny a. Resaka zavatra anankiray aminao koa. Teny tokana fohy. Mety efa fahenonao a. Atao amin'ny jaona toko 7 a. Andininy 30 a. Dia hozy ny voasoratra ao hoe izy tsy maintsy mitombo fa izaho kosa tsy maintsy mihena. Ahoana hoe izy tsy maintsy mitombo fa izaho kosa tsy maintsy mihena. Raha miresaka an'io teny io ianao a, isika ho amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia miresaka zavatra miaraka, zavatra afaka ny fandanja, zavatra afaka no ampitahaina. Rehefa jerevana izany ilay izy dia hita hoe ry ngezangeza kokoa, ry kelikely kokoa. Zay. Ny olona anankiray a izay tena hoe te-hampanjakan'i Jesosy Kristy ao anatin'ny fiainany a. Ny tepaka anankiray voalohany aloha izany a dia hoe nateraka indray ny olona anankiray. Velona ao anatin'i Kristy. Hoy izy ny apôstôly Paoly izao hoe tsy izaho intsony ny velona fa izy ny velona atao anatiko. Nefa ny Paoly amin'io mbola velona. Fa tsy izy maty akory ny teny an'izay. Tsy hoe nanoratra Paoly hoe rehefa maty aho dia tsy izaho intsony ny velona fa izy ny velona atao anatiko. Fa izy velona iny no nanoratra hoe tsy izaho intsony ny velona. Izay ilay izy. Izy mbola velona. Izany hoe hitanao Paoly. Fa izy koa miteny fa tsy izaho intsony ny velona io. Fa Kristy ny velona atao anatiko. Misy zavatra mifandanja ao anatin'ny fiainan'ilay apôstôly Paoly. Eto koa Jaona raha miresaka dia izy hoe izy tsy maintsy mitombo fa izaho izy tsy maintsy mihena. Izany hoe misy zavatra afaka jerevana, afaka faritana, afaka lanjaina hoe misy lehibebe kokoa sy misy kely kokoa. Anatin'ity ho teny io a dia hitarika antsika ny tompo anatin'ny zavatra vitsivitsy kely. Dia minao fa manana ny anjaranao anao anatin'izay. Fa izy tsy maintsy mitombo dia izaho tsy maintsy mihena. Izy tsy maintsy mitombo dia tsy maintsy mihena. Efa ao anatinao Kristy. Tamin'ny voalohany izy dia niteny izy hoe izaho indro izy mijoro amin'ny baravarana dia mandondona. Raha misy mihaino ny feoko izy a ka mamoha varavarana dia miditra ao aminy aho izy dia miara misakafo aminy, miara mipetraka izany nareo sy Jesosy. Ao anatin'ny fonao izany rehefa nandray an'i Jesosy ianao, rehefa babo ny fitiavan'i Jesosy ianao dia tafiditra ao anatinao izy. Toy izy hoe izay zavatra tao rehetra izao manomboka eto dia rahantsika. Ao, miaraka isakafontsika, ndao hiaraka isakafo ary. Anao inona tsika? Ndao hiaraka. Fa ao anatin'ilay izy, rehefa eny am-piarahana aminazy eny dia hita foana hoe ianona ny tena mitondra, ianona ny tena mitondra, na hoe ianona ny tena mitondra. Rehefa misy miaraka dia hoe rehefa misy olona miaraka amin'olona anankiray ianao ka influenceur be ilay anankiray. Dia indraindray ianao fa manaraka ny boky fotsiny fa izy mahay mandresy lahatra be. Dia hoe tena entiny hanina misanga mihitsy a. Entiny amin'izay tiany mihitsy. Izany hoe ilay iray mitombo be dia ilay iray mihena be. Dia ao anatin'izay koa ny fiarahana amin'ny tompo dia afaka ho hita tahaka izay hoe raha milaza tsika fa kristianina, raha milaza ianao fa zanak'Andriamanitra dia ny ety amin'ny manodidina koa afaka mahita hoe
na milaza ary izy fa kristianina dia hita ihany hoe izy ihany no mitondra ny tenany. Na milaza ary izy fa kristianina dia hitanao ihany hoe izay tiany atao ihany io fa ilay Jesosy entiny fotsiny rehefa mba misy ilavana azy na rehefa misy amin'ny fotoana occasionnel. Izany hoe ianao izany mitombo, ny tompo mihena. Izany zavatra izany navela ho hita izany. Satria tsika miaina ety amin'izao tontolo izao. Ary isika koa navelan'Andriamanitra ho tsaraina izao tontolo izao, avelan'Andriamanitra ho hita. Isika samy kristianina, isika eto anivon'ny fiangonana dia navelan'ny tompo hifankahita. Ary afaka hifankahita tsika hoe vela ao anatin'ny tiralahy ity tokoa ny tompo. Mitombo koa ny tompo atao anatin'ny tiralahy ity. Anisan'ny ahitana fandrosoan'ny olona anankiray dia ny fivoahan'ny toetra ny Kristy eny amin'ny tarehy, eny amin'ny fiainantsika. Fa raha ohatra ka tahaka ny nahitako anao 3 taona lasa ihany no ahitako anao hoe ianao tsy mahazaka an'ilay zavatra ohatr'izao rehefa ohatr'izao dia hoy izany hoe mbola tsy niova izany ilay zavatra anatinao fa mbola iny ary mety mbola nitombo ary ilay izy. Tsy midika izany hoe tsy nombo-ponjeny ianao. Efa ao anatinao Kristy fa mety mbola tsy namelana azy hitombo ianao fa mbola ianao ihany io. Ny fandrosoana miaraka amin'ny Kristy raha lasa ranabavy dia ny famelana anazy hitombo eo amin'ny fiainantsika. Mitombo izy no mitantana amin'ny zavatra rehetrarehetra. Teboka anankiray izay entiko anazavana aminao an'izay zavatra izay dia nisy tantara izay nivakiako teto tamin'ny lahady. Taiza ilay toko sy andenina raha matadidy ianao? Misy matadidy ve? Tao mpanjaka faharoa toko fahaenina andinin'ny fahavalo tsy ovakitsika ilay izy fa tantara anankiray nisy mpaminany Elisa. Dia nanana izy izany momba ny aty amin'ny Israely. Dia nisy ny fahavalo izay niketrika plan hiatakena ny Israely. Dia ny zavatra mitranga izay resahan'ilay mpanjaka aty amin'ny takony hoe izao ny tetikady ataontsika amelezana ny Israely. Dia fantatry Elisa foana ilay izy. Ambaran'Andriamanitra amin'ny Elisa foana izao. Dia rehefa ambaran'Andriamanitra amin'ny Elisa ilay izy dia tenenin'ny Elisa amin'ny mpanjakan'ny Israely foana hoe izao indray no ataony. Fa aza manao izao ianao fa mitandrema ianao fa ho ato indray izy. Dia aza manao izao ianao. Izay fantatra, izay ketrehana vato dia fantatra vato foana. Izay ketrehana dia fantatra. Tezitra amin'izay ilay mpanjaka tato hoe fa ahoana izy aminareo mpamadika hozy izy ato amin'ny conseil-any ato. Fa maninona fantatra zalahy foana hoe ho ariana any tsika dia tratra foana izay zavatra ataontsika. Izay plan mba ataontsika dia tsisy tanteraka. Hozy izy ny mpanompo hoe tena misy mpaminany ao izy izy. Tena misy mpaminany ao izy milaza fa izay zavatra teneninao amin'ny efitranonao manginginao ampandrinao ary dia fantatry ilay mpaminany daholo. Andao arô izy fa vonoantsika izany mpaminany izany dia tonga ry zareo nanodidina. Tonga tany amin'ny Elisa. Miaraka amina miaramila sy kalesy maro. Avy isambotra ny Elisa ary hamono azy. Rehefa tonga dia nisy an'ilay mpanompon'ny Elisa dia nahita rehefa noho ny fomaraina hoe efa voadidina ry zareo. Efa voadidina miaramila ry zareo. Dia hozy izy mantsoan'ny Elisa hoe indrisy tompoko. Efa feno miaramila manodidina antsika hozy izy. Manana maizy anazy ity mpanompon'ny Elisa ity. Tsy olona dala akory izy. Tsy hoe ny imagination namorona an'ilay izy hoe ohatra misy fa tsy haiko mahita ve ianao fa tena nisy ilay izy. Izay ny teneniko hoe tsy olona dala izy fa tena nahita marina izy. Isika raha lasa ranabavy dia manana ny fomba fijerintsika. Fa ny tenin'Andriamanitra androany dia hoe izy tsy maintsy mitombo fa za tsy maintsy mihena. Ny zavatra nitranga tamin'izay fotoana izay dia hozy izy Elisa hoe alefa hivavaka ho azy ahako. Vavaka mba hampahiratana ny masony. Inona ny zavatra mitranga anatin'izany fampahiratana maso izany? Misy personne anankiray afaka nofoazin'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany mbola tsisy resaka fanamasina. Fa izay vidian'Andriamanitra manokana ihany. Dia izany mahatonga ny Elisa tsy maintsy nivavaka ho azy hoe mba hampahiratana ny masony. Dia rehefa nivavaka ho azy Elisa mba hahiratra amin'ny masony dia nahita fa na dia betsaka ary amin'ny miaramila sy ny kalesy izay nanodidina teo dia izay nomba anazy dia maninona? Be lavitra noho izay avy hanafika azy. Tamin'izay fotoana izay dia naninona? Nanomboka nahita ilay mpanompo. Inona ny zavatra tiako resahana aminao miteboka anankiray ity hoe
rehefa manomboka miaina ny fomba fahitanao fa manaiky ianao no ampahiratin'Andriamanitra amin'ny masonao dia mahita ianao tontolo hafa amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Tsy mitovy izany ny fomba fijery ny zavatra hitan'ny olona izay izy no ngeza ao anatin'ny fiainana noho ny hoe Kristy velona ao anatiny, velona sy ngeza lehibe ao anatin'ny fiainana. Raha ohatra ka ny toetra tamin'ilay fomba fijery maolona azy, raha ilay fomba fijery ny any ny atrehany izay zavatra mitranga rehetrarehetra teo dia ny pararehetra teo izy. Elisa mety nandamina zavatra rehetrarehetra ihany fa izy tonga dia tsisy finoana na dia kely akory ary. Fa noho nahiratra ny masony, noho nisy an'ilay persona anankiray izay niaraka taminy navela hiditra ao anatiny ka ho lehibe noho ny fijeriny. Azonao ve ndresahako? Ho lehibe noho ny fijerinao, ilay fijery-ilay olona anankiray ao anatinao dia Jesosy Kristy. Dia miova ny fahitanao ny tontolo. Miova ny fahitanao ny situation izay iainanao. Rehefa ilay anankiray no mavelanao hoe hitombo fa ianao tsy maintsy miaina. Miova ny fahitanao ny tontolo izay misy ianao ankehitriny rehefa mihetry, rehefa avelanao hiena ny fahaizanao. Ianao nge mety mahay ary manaiky mihitsy ianao mahay ianao. Ianao nge mety manam-bola manaiky ianao manam-bola ianao. Fa raha ny fanananao vola na ny fanananao fahaizana na ny fanananao inona avy ny mety potentiel, mety ato, mety zavatra fanananao relation. Ozy izy ianao hoe raha misy zavatra atrehako eto dia ozy izy hoe za malala olona maro ahako afaka mamahany ty olana ity. Fa raha hiteny ianao rehefa tonga ny olana anankiray hoe za tsy maintsy miaina, dikan'izay ny relationko tsy maintsy miaina, tsy miankina amin'ny relationko fa miankina amin'ilay tombo, avelako hitombo atao anatiko. Rehefa tonga izany ny olana atrehantsika dia mba manasanao manomboka androany aza ny vahaolana amin'ny fisainanao ny tatavinao voalohany. Fa midao mba hivavaka hoe Jesosy ao anatin'ity olana ity, za tsy maintsy miaina fa ianao tsy maintsy mitombo. Ao anatin'ity zavatra ity mety mahita lalana hoe raha ataoko nyty dia makatsary dia hianina natsoko rehefa avy eo dia ohatr'izao sy ohatr'izao. Mety izany. Tsy fantatritsika nge, mety izay nge nampiasain'ny tompo anao avy eo. Fa ianao le toe-po mihitsy ny aloha no mila miainga amin'ny hoe za Jesosy tsy maintsy miaina fa raha tsy sitraponao izay zavatra izay dia tsy ho ataoko izay. Amen. Izay no antsoina hoe za miaina, izy mitombo. Izay ilay teneniko anao hoe hita ilay izy, na ianao ary nge mahita e. Raha nisy olana anatrehanao dia fantatra hoe tena ny antoraka tany amin'ny tombo ve aloha za? Sa tonga dia vao nety tonga dia mezaka fotsiny efa haiko. Rehefa manaiky tsika hoe ny tompo ny tantanantsika dia amin'izay fotoana izay tsika ny afaka lazaina hoe miaina. Na hainao ary ilay izy. Teneniny eo akaikinao na hainao ary ilay situation hoe maika fa tsy hainao. Maika fa tsy hainao. Indrindray nefa tsy hay izao ary ilay izy forsena. Tsy vita amin'ny forsera nga. Hitantsika foana io raha nga fa ny tompo vangatantsika vavaka fotsiny hoe tsofo rano tompo. Tsy tsodrano no ilainao amin'ny tompo. Izy velona, izy hiasa ao anatinao no ilainao. Amen. Izay ny teboka anankiray. Teboka anankiray faharoa dia ozy tamin'ny heriny teo hoe raha ny lôjika aho rehefa nahita ilay mpanompo hoe tena ay be lavitra momba antsika ry Elisa, ay kosa dia ahoana izany ny ataon'zareo zao? Tonga dia asesiny avany io sa ahoana fahitanao azy ry Elisa? Tonga dia avaizany mety hanombohany anio, iny andatsakafo ve Andriamanitra sa ahoana satria efa mahita mantsy izy io fa lehibe ny ao anatiny. Fa ny zavatra nytoy an'io tantara io vavaka aminao indray ozy izy Elisa. Vavaka aminao Andriamanitra ozy izy Elisa. Ajambeo indray mason'ireo. Ajambao zafatoko. Ajambao ny mason'ireo olona ireo ozy izy. Ireo olona maro be ireo dia najabain'Andriamanitra ny masony. Dia lasa Elisa mivoaka dia netiny Elisa izany ilay miaramila be dia be ilay tonga hisabotra azy. Dia netiny ndao nareo manaraka anahy fa tsy aty ilay olona tadavinareo fa ary ozy izy dia ndao ary ozy izy. Olona jamba ndao ary fa ndao fa hoentinay nareo ary dia nanaraka daholo zareo. Aiza ilay izy? Lefa ilay tadavina io nefa ilay mitarika. Aiza? Aty.
Entiny Elisa tany Samaria eo ampovoan'Israely fahaly ery mpanjakan'Israely. Aleloia. Tonga amin'ny fahavalontsika fa tonga dia sakafo reto. Rehefa tonga ampovoan'ny Samaria, rehefa tonga teo ireo fahavalo, ozy izy ny mpanjakan'Israely mantson'ny Elisa. Ho asitsika ve izy tompoko? Any anaty any efa avony to dia miomanina reo zalahy. Akatopy kely fotsiny afa tonga dia raiko tsy tia fa zavatra efa milamina be ty, tsy misahirana antsika. Efa reo ny fahavalo. Ho asitsika ve izy? Ny insista kely mihitsy izy tamin'ny Elisa. Tonga dia ho asitsika ve izy? Ozy izy Elisa taminy. Ozy izy. Omeo sakafo izy ozy izy. Omeo sakafo ozy izy le olona. Fatsika daholo ny plantsika. Tsy araka ilay nieritreretina le izy. Tsy araka ilay nieritreretina le izy. Anatin'ny fotsika indraindray anatin'ny fotsika indraindray misy zavatra be dia be mifamaofao. Misy zavatra be dia be mifamaofao. Hitarika anao anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra ary ny fitiavana Andriamanitra. Misy zavatra, misy indraindray fotoana rehefa hoe avelantsika ny tompony tombo eo anoloantsika. Rehefa avelantsika isika hiaina fa izy mitombo, dia indraindray na ny fahavalontsika ary avelanao tombo eo anatrehantsika mba afaka anao asitsika. Indraindray misy zavatra ohatrany hoe io ary fa eo an-tananao ty zavatra anankiray ty. Io fa nananao fahefana, ohatra olona anankiray izay mety nanisy ratsy ianao. Ohatra hoe zavatra anankiray izay mety hoe tonga ny rary no anao. Indraindray misy valim-bavaka izay andrasantsika, indraindray misy zavatra nisisiantsika tamin'ny tompo dia ela be ilay izy dia tsy azo. Fa tonga ny fotoana anankiray dia nomeny tompo anao amin'izay ilay izy. Rehefa tonga ny zavatra izay nandrasanao, rehefa tonga izay zavatra nitadavinao fatratra, dia mbola ataovy ilay vavaka hoe za Jesosy tsy maintsy mihena fa ianao tsy maintsy mitombo. Rehefa tonga eo amin'ny toerana izay heverinao hoe eto mety indrindra, misaotra Jesosy fa tonga eto ahako androany. Misy zavatra mety nitadavinao tamin'ny tompo. Misy zavatra mety nisisianao mafy tamin'ny tompo hoe Andriamanitra roviana ihany. Roviana ihany ilay anjarako tahaka izao. Zavatra ohatrany hoe lôjika be ilay zavatra ataon'ny mpanjakan'Israely. Io ary ilay fahavalo ve dia omena sakafo izany ve dia normal ilay. Ireo nge ilay manafika antsika, ireo ilay mamono antsika. Fa ahoana ny zavatra ampon'Andriamanitra izy tsy maintsy mitombo. Ny zavatra nafinaritra anahy tamin'ity mpanjakan'Israely ity, ny era foana izy aloha. Tantara tao amin'ny testamenta taloha zany tsisy Elisa andeha ho anontanianao isaky ny zavatra hitranga izao. Fa ny fanan'Andriamanitra ao anatinao. Ary afaka miresaka amin'ny tompo ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Andriamanitra, inona ny tokony ataoko fa misy an'ity zavatra ity azoko. Misy an'ity, ohatrany hoe ny olona rehetra maniry an'izao zavatra izao mba ho azo. Fa za ity nomenao anazy. Avelao aho hiena Jesosy ao anatin'izao zavatra izao. Mety zavatra. Indraindray mantsy rehefa teo anyresaka hoe anatina difficulté, anatina situation sarotra dia mety hiteny ianao hoe amin'iny tena mora be mihitsy mitady ny tompo. Fa indraindray rehefa metimety ny fiainana ohatrany hoe na mety nety izay zavatra niketrehana na mba zavatra ny sainina. Dia indraindray tsika ohatrany nitady hoe soatra tompo efa ity tena fahasoavana tsotro izao fotsiny ity. Misitraka ny anjarako. Dia za te hiteny ianao hoe mailomailo ianao. Aloka isika hiena. Aoka izy tompo. Raha miresaka an'izany dia mino fa misy zavatra ho ataon'ny tompo amin'ny fiainana. Za tena mino an'izany. Tahaka ny andefasan'ny fizahatoetra dia tahaka an'izany koa ny andefasan'ny fitahiana ho anareo. Fa tsy hoe Andriamanitra dia mpizahatoetra foana koa ry Andriamanitsika. Vizana ihany tompo reraka ihany. Roviana izy ity. Hozy izy ny tompo hoe rehefa ho avy ilay izy dia aoka ianao hiena. Avelao za hitondra anao anatin'ny fisitrahana azy. Ilay izy inge tsy hoe tsy hisitrahana dia ahoana zany dia ho jerijerena fotsiny ve? Meo hanina aloha izy izy. Meo hanina aloha raha izay no tokony ho izy. Meo hanina izy. Ny toy an'ilay tantara inge dia izao hoe hafa mihitsy ny fomba nandresy. Ilay izy tsy hoe lasa tsy fahavalo. Ny Siriana tsy hoe lasa tsy fahavalo foana izy. Fa ny zavatra nitranga dia izao rehefa avy nomena hanina ry zareo dia naninona? Voky ry zareo dia nalefa nody. Fa tsy hoe voky dia vonoina. Voky dia nalefa nody dia
dia nanomboka tamin'izay fotoana izay dia tsy niady tamin'izareo tsony ireo Siriana ireo. Hafa mihitsy ny fomba nandresen'ny Israely zany. Tapitra le ady. Inona nandresena anazy? Nomena sakafo. Najambaina aloha dia nomena sakafo avy eo. Hafa mihitsy fomba fiadin'Andriamanitra. Nareo ve tsy mba raha za aloha nareo dia aleo maldeha amin'ilay fomba fiadiny. Fomba fiadintsika mantsy indraindray adim-borotsiloza ihany rehefa tena dinihana. Misy zavatra forforcena kely. Fa alora angamba ampiseho mahandriamanitra n'Andriamanitra. Fa izay zavatra mahandriamanitra n'Andriamanitra izay tsy hita raha tsy miena aloha tsika. Tia hitan'Andriamanitra maha-izy azy ve ianao? Ndao hiena. Ndao hihitra eo anatrehana. Jesosy manaiky izay. Manaiky izay fa ianao no Andriamanitra. Ianao no tompo. Ao anatin'ny situation, na ao anatin'ny fahombiazana, na ao anatin'ny olana, dia ahihitra foana Jesosy. Izany toe-po izany. Ianao mitompo. Za mihena. Teboka fahatelo sady farany. Ifampiresahantsika dia mba hiresaka zavatra anankiray mety mahaliana sasany ahako. Resaka fitiavana. Resaka fanambadiana. Inona ny idiran'izany amin'ilay izy? Ny fitiavana raha lasirana bavy rehefa manapa-kevitra ianao ity olona anankiray dia mitovy izay amin'ny hoe manaiky ianao hihetry, hihena ho an'iny olona lazainao fa tianao iny. Izay ilay izy. Raha milaza fa tia amin'ny pasteur Jemima dia manomboka amin'ny fotoana ilazako fa tiako izy, dia izay zavatra ho ataoko, izay zavatra ananako dia tsy ho anahariry intsony fa ho anay izy. Mba hamora anazy dia ataoko tonga dia laso vavy no natao anazy. Raha misy lehilahy anankiray milaza fa tia vehivavy anankiray, raha hatramin'izay izy rehefa sakafo dia misaina ny anazy. Fa amin'ny fotoana anankiray izy rehefa milaza fa tia olona anankiray dia manomboka mizara amin'iny olona anankiray iny izay anazy. Azonareo ve? Totr'izay koa ny vehivavy, ilay miteny an'ilay tia izany mora. Fa ilay miaina anazy dia izay zavatra ananan'ity vehivavy ity dia iraisany amin'ilay lehilahy. Ozy izy Paoly. Za ozy izy raha ny tiako dia ohatra anahy daholo nareo. Paoly nanambady sa tsy nanambady? Tsy nanambady. Fa izao mety maro maimay ozy izy. Ka dia manambady samy makaray avy izany. Samy makaray fa izao tsy mitovy kosa aloha ilay izy ozy izy. Tsy mitovy ilay izy. Ilay izy za ozy izy tsy nanambady dia afaka niany an'ny tompo. Izany hoe libra ho an'ny tompo. Fa izany hoe raha misy izany ny fiainana atao amin'ny tompo, miverina amin'ilay teny Paoly tamin'ny voalohany tsy atsony ny velona fa izy ny velona atao anaty tonga dia kare mahitsy be, masina ho an'ny tompo ny fanahany, ny tenany momba azy rehetra rehetra ho an'ny tompo. Fa raha ohatra izy te hanambady nareo dia izao, ny lahy raha misy lehilahy anankiray ka te hanambady dia tsy maintsy miany ankonana izy, manao izay hampifaly ny vadiny izy aloha. Dia sady miany an'ny tompo, ara-babon'ny tompo ny foana. Izany hoe sady miaina izy ho an'ny vadiny no miaina izy ho an'ny tompo. Ao ve? Ny vehivavy koa tahaka izay. Raha tia lehilahy anankiray izy dia miaina izy ho an'ny vadiny dia miaina izy ho an'ny tompo. Maninona miteny ianao fa maninona ny fitiavana lazain'ny pastera fa hoe miaina ny any aminao. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra haintsika tsara fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao izy nomeny ny zanany lahatokana. Andriamanitra rehefa tia dia naninona? Ny zavatra tao aminazy nasorona, nisorona. Ary ny zavatra tao aminazy izay nasorona dia izay tsara tao aminy. Amin'ny fotoana anankiray izany ianao rehefa hitapa-kevitra hoe izaho ity olona anankiray dia izay tsara ao aminao dia afaka nomenao ny hafa. Rehefa misy manontany izany ianao, rehefa misy miteny ianao izaho tia anao dia anontaniana izy aloha vonona iana ho anà ve ianao hoe?
vonona ve ianao hiena ho anahy? Za efa mahikely ty ve mbola hiena ho anao? Fa ny fiainanao rehetra, ny fiainanao rehetrarehetra dia ho rehefa ohatra ny hoe misakafo ianao, iainantsika izany zavatra izany e. Rehefa misakafo ianao ka mahita hoe ato misy restaurant tsara be anankiray ka ianao sendra mihinana rery ao ianao dia tsy maintsy miantso ao ilay iray ianao hoe satria tiako izy dia tiako hifampizarana an'ity zavatra ity. Izay ilay fandehany a. Fa tsy hoe tiako tsy teneko kosa aloha ty fa iverenako ty raha-pitsy za samy rery. Tsy tia an'ilay olona ianao izany. Na hoe misy zavatra tsara hitanao hoe mahasoa anazy, miala paosy ny vola anao dia lasa ianao mividy an'iny, miena any aminao. Raha ho laza ianao fa tia an'Andriamanitra dia miena ny any aminao. Andriamanitra efa nitia, niena ny tany aminazy, na avy tonga antsika ho vovonjy. Amen. Azonao ve ilay prinsipa an'ilay fitiavana? Raha te hiditra ao anatin'ny fanambadiana ianao, na efa ao anatin'ny fanambadiana ianao, na te hanao sipy ianao, tonga dia tsoroko ohatr'izay fotsiny ilay izy. Vonona ve ianao ny hiena ho an'ilay olona tianao? Vonona ve ianao? Za tsy miteny, za zany eto tsy hametraka hoe zao ny azo iarahana, zao ny tsy azo iarahana. Fa ilay olona tondronao iny fa tianao, vonona ve ianao ny hiena ny mombanao, momba n'iny olona iny? Izay fotsiny ny fanontaniana. Ary ho an'ny tompo ianao. Raha ho an'ny tompo ianao dia mitovy foana amin'ny prinsipa. Tsika tsy maintsy mihena. Izany sarobidy be ny fifidianana izay olona hovadiana. Azonareo ve? Satria sarotra ho an'ny olona sasany raha ohatra ka olona tsy ao amin'ny Kristy, olona tsy ny zavatra tena ideala izany samy olona vonona hiara-hiena. Izay nantsona hoe fifankatiavana. Izay mantsy sao dia gaga ianao hoe za zany miena dia izy ahoana? Izy zany lasany daholo momba, izy koa tianao ka izay ny tokony ho izy amin'ilay izy. Izy miena any aminazy, ianao miena ilay avy any aminao, ilay avy any aminazy mabotrabotra anao, ilay avy aty aminao mabotrabotra azy dia miara-matavinareo. Izay ilay izy. Izay ilay zavatra iarahana. Dia ohatr'izay koa ny ao amin'ny Kristy raha lasa ranabavy. Rehefa efa nanome Kristy ny antsika, no antsika, dia isika koa dia izany anisan'ny mampirisika antsika hoe Jesosy ny zavatra rehetra efa nomena ho ahy. Zavatra rehetra efa nataonao ho anahy. Izany mahatonga na afaka ny hiena eo anatrehanao. Ary safidy ilay izy. Safidy ilay izy hoe tena manomboka izao dia vonona ny hihetry eo anatrehan'ny tompo. Izay ny antsoina hoe tia an'Andriamanitra tsika. Maninona tsika no orientena any amin'ny fifankatiavan'ny mpiralahy? Maninona ny fiangonana no resana izany hoe ankohonana ao amin'ny Kristy tsika ka tokony hifampijery, tokony hifanohana, tokony hifanampy. Satria izay ny endriky ny fitiavana an'Andriamanitra dia ny fietrena. Tsisy hoe milaza, tsy mitombona izany hoe tia an'Andriamanitra ianao dia ozy ianao za miankohaka, za miderabe rehefa tonga ny alahady. Fa tsisy raha iko anareo izany. Fa raha tia ny Kristy ianao dia miena momba anao. Tia ny fiangonana ianao, inona ny zavatra mitranga? Misy zavatra foinao ho an'ny rahalahy sy ny anabavy. Misy zavatra avotsitsika. Io miteny fiadanana, io kalain-kely io ke. Indraindray io zavatra io sarotra be manao an'izy io indraindray. Na manainga an'ity tanana ity. Misy olona sahirana amin'izany, tsoroko aminareo. Tsy mahazatra ny olona izany. Kanefa izany dia mariky ny fiatrena. Mariky ny fiatrena izany. Maika efa hoe ity biscuit assez. Sarotra izany indraindray. Fa mariky ny fitiavana an'Andriamanitra. Raha milasika fa tia an'Andriamanitra. Misy fiatrena iainantsika ao amin'Andriamanitra. Dia hita taratra. Izay ilay teneniko anao tamin'ny voalohany teo hoe hita ilay izy. Za misaotra ny tompony amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Izay manaiky hiena, izay manaiky hihetry noho ny amin'ny tompo. Ary mahatonga izany ny fifankatiavana eto anivon'ny fiangonana. Mahatonga izany ny fandrosoana eto anivon'ny fiangonana. Izao ny teneniko anao raha lasa ranabavy rehefa samy manaiky tsika ny hiena. Dia amin'izay fotoana izay lazaina hoe mandroso ny fiangonana. Ny fitombon'ny fiangonana tsy hoe mitombo ny isan'ny olona, tsy ombontsona efa olona tsolatra any AVC any. Izay ny fandrosoan'ny fiangonana. Fa izay misy eto, olona mihetry daholo. Olona mifankatia. Olona manaiky ny fitondran'Andriamanitra. Olona tsy manao zavatra raha tsy miteny Andriamanitra hoe tia ny lalantsika.
zay natsoina hoe miena dia izy mitombo. Amen. Mino fa azonao ny zavatra resahako. Mino fa misy zavatra iresahan'ny tompo aminao anatin'izany teny izany. Ny amin'ny safidimpiainantsika aorianan'ity fotoana ity tsy hoe maty ianao akory, mbola ho velona ianao ary hiatrika zavatra maro isan-karazany. Fa za te hanasanao amin'izay zavatra rehetrarehetra. Ataovy ao am-ponao foana, ianao Jesosy tsy maintsy mitombo. Za tsy maintsy mihena. Misy safidy be dia be tsy maintsy andraisantsika, misy sapanana be dia be tsy maintsy ho lalovantsika, ho akavisa ho akavanana. Raha za manokana aloha tonga dia tsy misalasala fa tonga dia akavanana izany tompo. Fa andraso aloha fa aloha hiverina kely aminao dia sao dia tsy izany ny ao am-ponao. Fa aleo za aheno anao Andriamanitra. Aleo za hampantatra izay ao am-ponao. Amen. Ndao tsika hitsangana ankehitriny dia ndao hivavaka. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.